Mahazo aina tsara rehefa le mahay mifanoroka iny ny olona anankiroa. Hianatra hampiditra lela izy. Raha sendra mikombina izao ny vava-madama, mikombina ohatran'izao, dia ny ataony lahy, ilay molotra ela anankiroa, ataovy minoatra ao. Dia rehefa mifanakaiky eo molotra roa anankiroa, ny molotra lahy zany manaikitra ny madama. Ity izao ohatra ilay molotra madama mikombina dia iny amin'izay zahako ilay lehilahy. Dia eto ivelany eto mandritra an'izay avy eo lahy dia mampiditra ny lelan'ny lahy ao anelanela molotra madama. Zay zany. Zay dia anjaran-drika labisikely afaka somary mileladelaka an'izay ndry. Zany hoe mitsetsitra manaikitra zany ndry. Tsy voatery ramosena hampiditra lela fa indry koa afaka mampiditra lela. Mandritra an'izay ianareo anankiroa dia mba afaka mifampijery tsara be nge zareo rehefa mifampijery. Tsy mifampijery mideridery be ohatran'ireny voamasona vorondolo ireny akory, fa voamason'olona ilay mikaoty. Any amin'ny manokatra fe ihany ny olona anankiroa no ampiana ilay mikaoty. Mahafinaritra be ilay izy mba mila môlamôla zany ny maso, mibanjina, mikaoty, môlamôla hoe tena mankafy be an'izy, mety tsara izy zany. Ampiana an'izay dia atambara ohatran'izao ihany koa ilay tananareo fa tsara iny. Ohatra indry izao avy eto aoriana dia atao ohatr'izao. Ohatra ndraiky indray raha ohatra hoe eto amin'ny rindrina dia na hoe mofandrindra tanana atao ohatr'izao dia ny tanan'ny lahy koa manaka mihazona ohatran'izao. Misy karazana courant mampifandray anareo anankiroa eo. Noho izany ilay mifanoroka zareo tsara be rehefa mahay ianareo roa. Ary mbola tsy reraka ako manoro mila madio tsara tompoko fa tsy hainao ilay maimbo toaka be sy maimbo môlo be avy arý no ambonin'izay koa sady mbola feno tsikoko be avy any am-piasana tany no hiaraka efa nosokosinao tsisy fahafinaretana amin'ilay izy. Fa mila madio, alàna ny volo, alàna ny tsikoko, madio be daholo. Indrindra fa ilay hoe hifanosokosina hifampileladelaka eto diovina tsara ny lela miaraka amin'ny vinaigre sy colgate, indrindra fa ho an'ny lehilahy amin'izay mba hiala ilay maimbo be dia mba mahafinaritra fanoroka amin'ny lehilahy. Dia eo koa ilay feo mila mianatra miaina ohatr'izay. Raha mahay an'izay fisefoana mahafinaritra izay ianareo roa, tsara be ilay izy. Na izany na tsy izany ary mahay izy mifankatia zareo. Raha tsy tianao ilay olona miaraka aminao, tsisy fahafinaretana azonao izany mihitsy eo. Mifankatiavana rehefa mifankatia ianareo, rehefa mifanaja ianareo roa mahafinaritra be io. Zay dia ampio ilay somary mifampisintosintona kely amin'ny alalan'ny molotra. Izay taritina ihany dia somary mitsetsetra kely. Ampiana ohatran'izay dia mahafinaritra ilay izy avy eo. Ampiana feo ho an'ny lehilahy ihany koa izany miteny hoe ampio feo ilay izy ho tsy vehivavy foana akory no miteny fa lehilahy koa mba mamoaka feo ela fa mahafinaritra vehivavy mahita ny lehilahy mamoaka feo, indrindra fa raha hoe ilay vehivavy izao no eo ambony, ny vehivavy no hihetsika asianao môlamôla eo ambony mba hanjary ny lehilahy amin'izay koa mamoaka feo amin'izay fotoan'izay. Tsy menatra dia tsy sahako. Zay ve? Ilany ny entana.